feno hery nefa tsy maniry. Manasanao mba hiaraka amiko amin'ny alalazany lohahevitra izany. Tafahoana somatsara indray isika amin'izao anio izao dia miaraba antsika rehetra tononona mandrakariva ao amintsika ny fiadanan'ny tompo noho izao tombotsoa mihiny antsika izao. Ka nasambana azy ianao tafaraka amin'ity andro an'ity dia ho aminao izany teny izany. Mamporisika antsika mandrakariva samy azoto hatrany amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra. Dia ary hiaraka hivavaka isika raha nomboka izany. Tompo Andriamanitra io, indreto indray ny zanakao fa manokana fotoana hiainona ny teninao. Tomoera ty amponay ary aoka mbo vita fihavanana aminao zahay. Misaotra ny amin'ny fitantanana rehetra. Matsapa nefa izay fa tsy mendrika koa aoka ianao mba hamela ny lokay. Ny fanena masina no irinay kosa mba ampitoeranao ty amponay, ampianatra anay ny teninao. Ka mba teo vitanay ny fitoriana ny teninao ampiarabelona aminay. Tononona sengatana ny vavaka aminara Jesosy. Amen. Andely andina atao tadina vanandrasantsika omaly no anomboantsika azy indray. Andro mbola sarotsarotra le izy. Isaia 50 ka ny 14. Afaka mamaky isika. Jehova Tompo no nanome any lelany efa mahay mba aizako manao teny ampatanjaka izay reraka. Ampandrenesiny isamaraina eny, ampandrenesiny ny sofiko ihaino tahaka ny efa mahay. Dia manitra ny atanteraka izany teny izany ao amin'ny fiainantsika. Ary mpiara-midinika namana, efa mba nametraka fanontaniana ve ianao hoe inona ny mahatonga an' Jesosy ho feno zoto mandrakariva miasa, manasitrana, mampahery, mitory-teny fotoana lava, mitory-teny, mampianatra olona marobe isan'andro vaky izao. Inona no tena manosika an' Jesosy? Zao no voalaza amin'ny filazantsara amin'ny Matthieu 7 ka ny 9:7. Matthieu 7 ka ny 9:7. Ary no nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijeriny ireo satria nampahatraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Inona no nahatonga Jesosy ho feno zoto mandrakariva? Satria tiany ireo olona ireo. Tiany izao sy anao. Tadio tsara fa isan'andro dia miasa ho antsika, ho aminao Jesosy. Satria tiany ny fitiavana sy ny fangorahany ny taranak'olombelona no nahatonga an' Jesosy hiasa. Ary toy izany koa ny ampatsiavin'ny apôstôly Paoly antsika ao amin'ny bokin'ny Korintianina 2. Korintianina 2:5 ka ny 4:4. Dia zao ny voalazany. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Fa inona moa le fitiavan'i Kristy? Le fitiavan'i Kristy dia le fitiavana fiaina fangorahana. Fitiavana te hamonjy. Le fitiavana te hampahery. Dia izay fitiavan'i Kristy izay keo no tokony hanery antsika handray am-po ny fitoriana ny filazantsara, fitaomana ny fanahy ho eo amin'i Kristy handray ny fahamarinany. Efa nisy fotoana ve mba nahitana olona mitangorona, nahitana olona maro be, dia efa mba nitompo tany amin'ny mandrakizay ve ny fisainanao rehefa nahitana ireo olona ireo manao hoe efa mba nafantatra an' Jesosy ve ireo olona ireo? Efa mba natsapa ve ianao fa efa mba nandray ny fitiavan'Andriamanitra izy ireo?
movy efa mali fotoana mba hanatonga na heritrehitra hoe tokony hitory amin'izy ireo ianao ry mpiara-midinika namana indray mandeha ny mpaminany Jeremia dia natsiaro fahakiviana izy satria to maneso azy ny olona to miome azy ny olona amin'ny fiarahany amin'Andriamanitra ka saika tapa-kevitra mihitsy izy manao okizay tsy aleo hijanona tsy mahavita intsony aleo apetraka amin'izay ny zavatra rehetra dia zao no voalazany amin'any Jeremia toko 20:7 dia hoy izao tsy hanonona azy aho zany hoe tsy hanonona ny anaran'Andriamanitra intsony aho na hiteny intsony amin'ny anarany okizay zao nefa nizara tao anatin'izay Jeremia nefa izany dia tonga toy ny afo mirehitra ato am-poko toy ny voamaika nisy afo mirehitra tato am-poko toy ny afo mirehitra tato am-poko voahidy ato amin'ny taolako ary sasatra ny aritra aho ka tsy mahazaka tsy zakako indray le izy ny amin'any Jeremia fa tonga toy ny afo mirehitra ato am-poko mandrakariva saika hanapa-kevitra tsy laza intsony amin'ny anaran'Andriamanitra ny am'ireo mahafo loatra ireo mahafo loatra izy ireo okizay nefa hoy mpaminany Jeremia tonga toy ny afo mirehitra ato am-poko izany fantatsika ny tantara-mpaminany Jeremia fa izy ilay mpaminany be ranomaso nitory ny filazantsara tamin'ny olona mpiarabelona aminy amin'ny ranomaso nanomboka teo dia ny fitiavany Kristy no naniry azy na izany aza nefa tsy azontsika atao mandrakariva ny maniry ny olona anaiky an'Andriamanitra na ny fahamarinan'ny Baiboly tena mifanohitra amin'ny toetra an'Andriamanitra ny maniry tsy azontsika atao zany maniry tadio tsara fa tsy nanery any Adama sy Eva Andriamanitra hanalavitra n'ilay azo fanalana ny tsara sy ny ratsy tsy manery ny olombelona hiditra anaty samby fiara Andriamanitra mba voavonjy amin'ny safo-drano tsy nanery ny Israelita tsy hiala tamin'ny fanekena ny fanaovan-taminy Andriamanitra fa inona no nataon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra izay nilainy izy ireo nomeny izay nilainy inona no ilain'izy ireo avy eo izy dia nanasa azy hanaraka azy tsy manery kanefa ny mahafinaritra na dia tsy manery azy Andriamanitra kosa tsy milavolefona izy fa ataony mandrakariva zay atonga anao ahafantatra fa tianao izy ary maniry ny anarahanao azy. Zao no voalaza ao amin'ny Matthieu 7:20 ka ny 7:7 hoy izy hoe ry Jerosalema izay namony ny mpaminany sy mitora-bato izay nirahinao aminao impiry aho no tanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ambany ilany fa tsy nety anareo. Tena manao ny fomba rehetra Andriamanitra tsy milavolefon'Andriamanitra mba hamonjena anao dia tahaka n'izany koa isika tokony tsy lavolefona ihany koa isika eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ny fomba fijoroantsika ho vavolombelona dia ho tahaka an'izay nataon'i Jesosy. Hoy ny mpanoratra kristiana anankiray Ellen White hoy izy hoe ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy ilay fitiavana mandresy pejy 220 hoy izy hoe tsy anisan'ny asa nanarahana Kristy ny maniry olona handray azy tsy maniry tsy omeny safidy ny tsirairay avy na handray azy na tsy handray azy koa noho izany amin'ity androany ity aoka isika anaiky ho fantsona ampiasain'Andriamanitra. Marina fa miaina ao anatin'ny tontolo mankala ny fahamarinana isika kanefa tsy mahasakana antsika tsy hitory ny fahamarinana ampahendrena izany rehetrarehetra izany. Tsarovy fa ny fijoroana ho vavolombelona dia misy akony be indrindra eo ampanaovana ny fitoriana ny filazantsara. Anjaranao ary zany ama-kristiananao ny mijoro vavolombelona manambara ny fahamarinana na dia atao hoe tontolo manohitra ny fahamarinana zany tontolo misy antsika ankehitriny tsy hanakana antsika izany satria ny antony tahaka an'Andriamanitra tsy milavolefona ry Jerosalema impiry amin'ny tanangona anao
andeha risika anao tahaka ny mpaminany Jeremia ka tony misy afo mirehitra mivaivay isan'andro amponao ty ilaza le fahamarinana le fitiavana Kristy amin'ny mpiarabelona amintsika. Tompo an'iny fombanao amin'ny fanapa-kevitra izay resinao amin'izao androny izao ivavaka isika ankehitriny. Raha io irinay mba ny fitiavanao no maniry anay hitory ny filazantsara, dia le fitiavana mamonjy, le fitiavana zay te hanavotra, le fitiavana voninany meza ilaina, ary le fitiavana zay mitona ho any amin'ilay mandrakizay. Dia irizo ny fanapa-kevitra raisinay. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.